hoan'ny professeur Alain Teindrajanarivelo candidat ny antoko enina na ezaka nasionaly iarahana dia nanamarika ity andro voalohany fampelezan-kevitra ity ny fivorian'ny komity mpanohana avy amin'ny faritra 12. Ny fampitona teto Anosiovavaka ireo komity mpanohana ny professeur Alain avy amin'ny antoko enina tamin'ity andro voalohany fampelezan-kevitra ity. Ny anio moa zany dia fivoriany ireo komity mpanohana isaky ny faritra 12 tonga eto Antananarivo no nanamarihana zany ny fanokafana ny fampelezan-kevitra izay manohana ny président professeur Alain Jacob Teindrajanarivelo. Ny paika hitondranay azy dia tsotra ny hoe ao anatin'izao 30 andro erisoantsika amin'ny fampelezan-kevitra zao dia voalohany indrindra ny fanatonana ny olona amin'ny fampahafantarana ny programme an'asa izay hoentin'ny candidat hoananay. Faharoa dia misy ireo karazana hetsika isa-paritra izay ahafahana mitondra izay hevitra vaovao izay hoentin'ny professeur ny amin'ny tantanana ny firenena raha ampitso. Ny amin'ny ankapobeny dia efa tafapetraka avokoa zany ny paikady rehetra sy ireo tompona ndraiky sy isa-paritra ahafahana miatrika izao fampelezan-kevitra izao. Izay moa tsy mba nakabahana fa ny candidat hoananay dia candidat manara-dalàna ary vonany ampanjaka ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny programme an'asany dia mbola eo izy ny ampahafantatra azy amin'ny vahoaka manontolo mandritra ny fampelezan-kevitra. Anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny professeur Alain avy amin'ny ezaka nasionaly iarahana ny resaka fitsinjaram-pahefana. Anisan'ny laharam-pahamehana izay hoentin'ny président Teindrajanarivelo zany voalohany indrindra dia ilay ataontsika hoe voalohany ny déconcentration du pouvoir. Izy io dia mba ho effectivement eto amin'ny tany sy ny firenena. Fantatritsika ny olana ny tantanana ny firenena hatramin'izay dia mivoangongo ny fahefana mpanatanteraka izay hoentin'ny filoha mahazatra zavatra nisy teto amin'ny firenena dia filoha sady ministra no solombavam-bahoaka no maire zany zavatra mitranga teto dia ny professeur zany dia mitondra n'izay FDP izay ny hoe voalohany indrindra dia gouvernance partagée, izany hoe ny fitsinjarana ny fahefana mba ho tonga eny anivon'ny vahoaka isam-paritra isaky ny ankonana tsirairay avy zany. Izay anankiray anisan'ny zava-dehibe fa eo ireo programme hafa izay mbola izy moa ny amelabelatra azy amintsika rehetra amin'ny fotoana rehetra izay anatanterahany ny fampelezan-kevitra. Manomboka raha-pitsy moa dia hiparitaka any amin'ny faritra ny avy ireto komity ireto anatanteraka ny fampelezan-kevitra ampandaniana ny professeur Alain izay hitondra aingavao ho an'ny firenena.